MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Orinasa mpanjakana toy ny Armady ny Jirama karaha tsy mandeha ny orinasa Rajoelina sy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tanotsy Mahomby. Verevitra amin'ny famahanan'olam-bahoaka amin'izao fotoana mpitondra ankafisehoana ivelany sisa no ilazana fa miasa ny fanjakana hoy ny mpanao politika manoloana ny vodinana ifotony nataony Andry Rajoelina teny amin'ny tompam-pamokarana herinaratra ny Jirama androany. Ny teboka lara-pamena amin'ny vahoaka ny tokony hojerena anatin'ny teti-bolam-panjakana 2022 fa tsy ny aitraitra ny fitondrana hoy ny firaisamonim-pirenena androany. Maty voatifitry ny jiolahy teo amin'ny lohan'ilay ramatoa 3 taona mpivarotra ao bazary kely monina ao Tanambao voalohany lasa tamin'izany ihany koa ny lelavola mitetina 4 tapitrisa ariary. Anivelany 12 farafahakeliny ireo maty vokatry ny tondra-drano goavana nateraky norambe nandravarava tao atsimo atsinanany Espagne ho Malial. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lahy sy tombovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra avy hatrany nondeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Orinasa mpanjakana toy ny Armady ny orinasa Jirama karaha tsy mandeha ny orinasa tsy mahomby ihany koa i Rajoelina sy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement anakonana izay tsy fahombiazan'izay iliky mpitondra ny amin'ny tompona andraikitry ny Jirama ny rihitra amin'izao fotoan'izao matoa andatsoratra. Nanaitra ny maro ny nahita ny faneho-kevitry Andry Rajoelina raha nilaza tao aorian'ny filan-kevitry ny Ministra Omaly Alaroby fahidina eny Ambohimanambola ijery akaiky ny tena olana mikasika ny herinaratra ary mbola niampy ilay hoe tsy hivoaka ao raha tsy misy vahaolana aroson'ny tompona andraikitra. Ny faneho-kevitra niseho tao aorian'izany dia ny hoe ay ve ka tsy mbola fantatry ny mpitondra akory hatreto ny olana iainany vahoaka malagasy mikasika ny délestage. Tena izay tokoa ve sa modigisa araka ny fomba fiteny satria efa mihamafana sy mahinika ny faritra maro eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny fitokonana noho ny délestage lavareny. Tsy fantatry ny mpitondra ve fa tsy ampy ny herinaratra noho ny fitondrana tsy niroso tamin'ny fanamboarana barrage amokatra herinaratra bebe kokoa. Raha izany inona no antony ny ilazana fa ampitomboana ny fanofana sy fampiasana groupe eny Ambohimanambola. Miariary ankehitriny fa mitombona ireo efa noresahana teto hatr'izay ka nilazana fa ahiliky ny mpitondra amin'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fananana politika mazava mikasika ny angovo. Inona moa no vahaolana aroson'ny tompona andraikitra rehefa tsy ampy ny vokatra ho tsinjaraina sa hanao miracle hitombo tampoka ve ny herinaratra kanefa ny barazy tsy namboarina, ireo fitaovana mitsinjara ny herinaratra tsy misy fikojakojana sy ny sisa. Ity olana Jirama ity dia tahaka ny fampiasana fiara ihany raha atao atsotra ny ohatra. Rehefa ny tompon'ny fiara tsy manao entretien fa variana amina zavatra hafa tsy manome ny lasantsy ampiasain'ny mpamily ahafahan'ilay fiara mandeha. Inona no afaka ataon'ilay mpamily raha tonga masika avy any io tompon'ny fiara io? Tsy sinema ve nibetsaka ao anatin'izany? Maninona no amin'izao fotoana vao mikaroka vahaolana mikasika ity fatapahan-jiro ity? Sa ve mbola mieritreritra fa andro ny fampelezan-kevitra isika izao ka effet d'annonce sy fampanantenana no atao betsaka? Tamin'ireny fotoan'ny fampelezan-kevitra ireny mantsy no efa nilazana fa tsy maintsy ampiana 100 megawatt ny herinaratra eto amintsika. Aiza ho aiza nefa izany amin'izao fotoana. Aiza ho aiza ihany koa ireo centrale solaire no tokanana sy nanaovana oeraoera isaky ny faritra ireny. Voavavy ny olan'ny délestage amin'ireny faritra ireny kanefa vola be no lany tamin'ny fanamboarana sy ny fametrahana azy ireny. Tsy ahivina hatrany orinasa mpanjakana tahaka ny Armady sy ny sisa ny Jirama ka ny fanjakana no tompona andraikitra mijery ny fomba ampihodinana ireo orinasa ireo. Raha tsy mandeha ilay orinasa mikatso ny Jirama fa tapahan-jiro lavareny no iainana ka miteraka fitakinetsero dia Rajoelina sy tsay kristianitra mahomby anafenana izay tsy fahombiazana izay
ailika any amin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny Jirama ny olana. Ny Jirama no poretina, terena amoka izay tsy eo ampelantanany. Fa verevitra amin'ny famahana ny olam-bahoaka amin'izao fotoana mpitondra anka fisehoana ivelany sy aitraitra sisa ny olazana fa miasa ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Izay amin'ny ankapobeny no azo andikana ny fidinana ifotony nataony Andry Rajoelina teny amin'ny Foibe famokarana herinaratra ny Jirama teny Ambohimanambola androany ho ny mpanao politika sy ny olom-boafidy tamin'ity androany ity. Christian Dimby. Tapidalaka letony sokina nanany bato tahaka ny ohabolana malagasy ny mpitondra fanjakana ankehitriny manoloana ny famana ny olany fatapahan-jiro sy ny herinaratra izay mampikaikaka ny vahoaka maro eto Antananarivo sy ny manodidina. Tsy magaga araka izany raha fampanantenana pokaty sy fisehoana ivelany tahaka ny mahazatra hatrany no entin'izao fitondrana izao ilazana fa miasa ny mpitondra sy ny ekipany. Vahola ny herinaratra azo tsapaitanana misy aky mivantana eny amin'ny fiainam-bahoaka no andrasany fa tsy fandrebirebena saim-bahoaka tahaka ny nataony mpitondra nandritra ny fidinana ifotony teny amin'ny Foibe famokarana herinaratra ny Jirama teny Ambohimanambola androany ho ny teo anivony Antokotrikafo. Liza nge dia tsotra ny politika ny Andry Rajoelina nge dia mazava ho azy tsy misy politika ankoatran'ny hoe fisehosehoana sy ny fampanantenana tsy misy ny vahoaka malagasy ny fototra amin'izay ihany ny politika ny mpitondra fanjakana fa tsy misy ankoatran'izay. Dikan'izay zany tsy mahagaga io betsaka nge ny zavatra efa niresahany azadiny fa ny zavatra resahana dia hoe solution aingana zany dia le hoe TGV satria zareo mandeha aingana fa zao nge le firenena tsy mitsahatra ny miemotra efa olana ny tokony hoentiny fa tsy tokony fandrebirebena intsony betsaka nge ny zavatra resahany. Za zao avy any atsimo ivela nge zay ny tenenana hoe raha tsy vita ny RNTRS tsy hanao politika intsony apa vo milaza fotsiny nge le voalohan'ny repoblika idineny Mandroseza dia ny mpiray-tany razana mihitsy ny efa me efa samy tsy mahatoky azy satria efa betsaka zavatra resahana. Vola manodidina ny 500 tapitrisa dolara isan-taona no atotony fanjakana hanarenana ny orinasa Jirama saingy raha malala ny famafisan'ny fatapahan-jiro amin'izao vanim-potoana ny mahitany izao. Tokony irosona araka izany ny fitrandrana ireo angova azavozina ho ny solombavam-bahoaka ny soavina andrina tamin'ity androany ity. Efa maro volana atotona tao amin'ny Jirama, misy fampindraman'ny findramam-bola hatrany velany misy ny hoe zavatra tokony nampiasaina vola ampiasaina ato anatiny tsy maintsy nomena ny Jirama indray afahana mijery ny vahoaka zany amin'ny alalan'ny jiro sy rano fa io mo sarotra ny teny satria na ny fitantanana fotsiny ara dia hita ihany hoe tsy dia tena mangarahara loatra ny eo amin'ny Jirama. Io moa zany efa raha malala hoe ampidirina ny jiro nefa adiny 2 isan'andro ve no mampiasa jiro dia miverina amin'ilay teniko hatrany hoe aleo miditra amin'ilay fampiasana énergie renouvelable amin'ny resaka hoe fanazavana ny tanàna. Androany ny aiky Andry Rajoelina fa tsy mbola nisy délestage mamaivay tahaka ny misy amin'izao fotoana izao teto amin'ny firenena tao anatin'izay taona maro izay. Anton'izany hoy izy ny faharitrany ny rano amin'ny tompam-pamokarana herinaratra any Andekaleka amin'izao vanim-potoana no mahitany izao izay tokony amokatra herinaratra 20 megawatt saingy manodidina ny 500 megawatt izany ankehitriny. Hatreto ny tsy fahaiza mitantana ny tsy fananany mpitondra vina sy politika mazava anarenana ny orinasa Jirama no fototry ny olana saingy atsipy any amin'ireo mpitantana hatrany ny adosona. Nilaza i Andry Rajoelina teny Ambohimanambola androany fa efa nividy groupe vaovao efa tonga teto 2 taona sy tapany io groupe io saingy tsy tafapetraka hatramin'izao. Ny fanjakana nefa araka ny fanapahan-kevitra noraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 27 oktobra lasa teo vao tapa-kevitra fa irosa amin'ny fandoavana ny apahan'ny vola hananganana ny iviterina ahafahana mampandeha izany. Miarara araka izany fa atsipy ny filohany amin'ny tompona ndraikitra eo anivon'ny Jirama ny rihatra ka tsy nahavitana nametraka io groupe io raha nisy ny fahavonona ny ametraka izany taorian'ny fatongavany groupe io izay no amafisiny fa efa 2 taona mahery no tokony ho nandraisina fanapahan-kevitra ka andony apahan'ny vola hananganana ilay iviterana. Izay no midika fa sinema fotsiny ihany ilay natao teny Ambohimanambola ity ary dia ny mpiasan'ny Jirama hatrany no mizaka ny vokadratsiny. Mazava ihany koa fa ny filoha tena tompona ndraikitra satria tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 27 oktobra io no nandraisana fanapahan-kevitra fa tsy teo anivon'ny ministera na ny teo anivon'ny orinasa Jirama miainga avy any amin'ny asa sy ny vahaolana rehetra. Matoa tsy tafapetraka ilay fotodrafitrasa tao aorian'ny fatongavavan'ilay groupe ny andro io fanapahan-kevitra 2 taona aty aoriana io. Nanamafy ihany koa ny filoha androany fa misy groupe 2 hafa tsy maintsy ampandehanana ampianana ny fatapahan-jiro eo am-piandrasana izay fotoana avitan'ny fametrahana ilay groupe amokatra 500 megawatt izay.
ireo groupe roa hafa ireo izay mandeha amin'ny menaka mavesatra sy gazoal ary mandany 300 tapitrisa ariary isan'andro raha mandeha adiny 5 na 7 miliara ariary isam-bolana. Io no tsy maintsy irosona ahafahana mampandiny jiro amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina araka ny nambarany Rajoelina. Nandritra ny fidinana ifotona nataony Rajoelina teny Ambohimanambola hatrany no nilazany fa hanao investissement ny fanjakana amin'ny famiatrahana sy fampandehanana ireo parc solaire. Ny parc solaire izay niazagazahana nanomboka tamin'ny taona 2024, ny fitokanana ireo tetikasa maro samihafa manerana ireo distrika 770 izay nisy tetikasa raha tsy hitanisa afa-tsy ny tany amin'ny commune Belbaka distrika Mahajanga faharoa, ny tany Vohimara, ny tany Andranomena distrika Antoliara sy ireo distrika maro hafa. Androany indray nampanantena Rajoelina fa hampiasa vola ametrahana parc solaire flottant izay apetraka eny amin'ny lac village Ivato izay vinavinaina fa hamokatra herinaratra 50 megawatt ho an'ny eto Antananarivo. Raha izay ny zava-misy, tsy tokony efa ho foana ve ny olana fahatapahan-jiro? Tsy magaga araka izany raha ny antsikera ireo mpanao politika sy ireo olom-boafidy fa fisehoana ivelany sy sinema ininana taony any mpitondra mikasika izay fa mana ny olana jirama izay. Tsy tokony ho adinoina ihany koa fa i Madagasikara iray manontolo no misedra olana vokatry ny fahatapahan-jiro fa tsy neto Antananarivo sy ny manodidina ihany. Neto Antananarivo andrasana manomboka izao ny ahafoana ny fahatapahan-jiro amin'ny ora fiasana raha ny voalazan'ny Rajoelina. Tsisy intsony ny fahatapahan-jiro io manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny tiality dia tsiza fandrematora Koutson Dany mpamakafaka fiainam-pirenena miarabanao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny tiality. Mazava ho azy ny resaka olany famatsiana herinaratra sy rano eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no ndeha ho resantsika vetivety amin'izao aly izao. Raha Koutson Dany 12 taona nitondrana ny firenena Andriamatoa Andrinirina Rajoelina hatramin'ny androany hitantsika fa vao androany vao niroso tamin'ny fidinana ifotony nijerena ny fototry ny olana manahoana ny fahitanao an'izany hoe 12 taona ny tantanana ny firenena androany vao midiny ifotony nijery ny fototry ny olana. Voaloha teny ankama dia miarabantsika mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TVR miarabanao koa Andriamatoa Iva ary mankasitraka amin'ny fanasana. Ny zavatra azoko itenenina fotsiny angambany amin'ny teny vahiny ny tena tonga dia hoe yak le résultat qui compte. Ianantsika malagasy tao anatina fotoana maromaro zay ty resaka délestage resaka fahatapahan'ny rano ty. Ary rehefa tsy vitany hoe fahatapahany fotsiny fa na rehefa miverina le rano dia misy tsy madio araka ny tokony ho izy hoe potable moa zany ny filaza azy. Ka raha ohatra ka miteny ianao hoe maninona ny filoham-pirenena amin'izao vao midiny amiko angambany aloha voalohany indrindra maro ny vola lany ny subvention nomena ny jirama efa hatry ny ela. Fa nahagaga hoe maninona tsy voavaha foana ny olana tsy efa tokony subvention voalohany ve dia efa tokony nametraka fanontaniana tokony tonga ny enquête parlementaire tokony tonga ny zavatra misy hoe fa maninona inona ny vahaolana tsy voavaha. Zany hoe dikan'izay zany le izy amiko ohatran'ny sinema fotsiny zao zavatra zao satria rehefa amiko tsy avaolana vetivetika mihitsy zao zavatra zao hoe nidina fotony izy hitantsika eo moa hitantsika eo indray hoe afaka enim-bolana ve mbola ivaha marina le zavatra satria raha mifampanantenana nisy hatramin'izay efa tsy tokony isy zao tamin'ny fampelezakevitra tamin'ny 2024 nefa niteny ny filoham-pirenena efa deuxième mandat tsika amin'izao fotoana zao mbola le même problème zany hoe tsy mahavahan'le olana eto amin'ny firenena mihitsy zany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao. Tamin'ny taona 2024 ihany koa nisy an'ilay filazan'ny filohan'ny repoblika ny hoe Andriamatoa minisitra 3 herinandro no menanao anafoana ny resaka délestage eto amintsika mbola hatramin'ny androany mbola io ny situation androany zao hatramin'ny manome baiko indray koa ny filohan'ny repoblika ho an'ny tompony andraikitra eo amin'ny jirama hoe afaingano avokoa ireo asa rehetra ahafahana mampandeha araka ny tokony ho izy ny herinaratra sy ny famatsiana jiro eto amin'ny firenena manahoana ilay fahitanao an'izay lasa arak'izay nambaranao zay hoe ohatran'ny sary mihetsika foana ve sa hoe faniliana n'ilay andraikitra tanteraka ny amin'ilay jirama ny zava-misy ankehitriny. Araka ny tenenka tsy mahavahan'ny olana eto amin'ny firenena ny fitondram-panjakana satria maro ny vahan'ny olana teto ary ny tena mahazendana an'ilay izy vao meme mitombo. Raha tsy resako fotsiny resaka volamena zao efa nisy resaka volamena impiry le ny atratra tany ivelany mbola mitohy ihany le izy amin'izao fotoana zao zany hoe tsy voavaha zany le olana dia misy mipotra indray ny resaka lalana efa napetraka ny rafitra hoe misy ny zany atao hoe fer zany entretenu taizan'le lalana anatsara anazy dia hitantsika ny fahasomban'ny lalana dia lasa ohatrany lasa asa vonjy-tavana hoe andao anao lalana tsika lasa anao publicité zany le izy ny resaka jirama tena mitovy mihitsy eo
zany hoe amiko zany efa tsy raisy ny vahoaka malagasy tsony toteny le mahafiloam-pirenena azy satria zavatra efa miverimberina raha nandeha ny conseil de ministre tamin'ny ana hoe voanalovola le 105 mégawatt androany efa ela be io zavatra io ny zavatra enitsika de zany zavatra zany zany ohatrany hoe ray aman-dreny eto amin'ny tanàna izy ny zavatra mivoaka eo amin'ny zavatra resany tsy mba manatsara hoe rehefa misy zavatra tenen'olon-dehibe zany de tokony tanteraka ny dikany ny zavatra miseho nefany ohatra miverimberina le zavatra fampanantenana ny olana nefany mitombo ihany efa hiteravantsika efa matony ny vahoaka manao an'ireny karazana contestation isakariva rehetrarehetra reny efa tofoka raha ny sitrapony vahoaka ane de ilaminy satria efa iraha malala fa be da be reo fikortanana nisy teto amin'ny firenena tsy nampanjary ny fiainana zay zavatra zay dikan'izay zany ny vahoaka efa hoe andeotsika mba ezaky ny ilamina de ny zavatra miseho lasa tsy maintsy diso tafa ohatra loatra satria na ny asany na ny fahasalamany na ny fandriam-pahalemana na ny zavatra rehetrarehetra izay miatehitra amin'ny resaka angovo de tena tsy tanteraka daholo mandeha mijery zaridainan'olona ianao am'izao fotoana zao fa maty daholo nge mivoninkazo e zany zavatra zany mampalahelo zany zavatra zany mijery olona ray aman-dreny ianao misotro ronono efa mba hoe efa mba niary izy teo amin'ny fiainany tonga an'le tsy fisian'ny jiro tsy fisian'ny rano de izy misy miteny hoe andeha hitsoaka eto zay zany zavatra zany mampalahelo ny fisiany zany zavatra zany zany hoe tsy tena miatrika an'ilay fototry ny olana ave zany lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao mahatonga ny zava-misy tsy manana politika energetika mazava ihany koa ka mahatonga n'izay olana miamafy miverimberiny raha ny anambaranao zany zavatra lazainao mihitsy zany tsy zavatra ho averina satria zavatra hita maso zany zavatra zany zavatra hita maso tsy araka ny teneniko teo tsy mavaha olan'le firenena mihitsy le fitondram-panjakana mba mahafinaritra ny finiavany fitondram-panjakana hoe mba manaraka an'izany hoe ohatry ny hoany zany any Rwanda zany zany hoe mba tena manana finiavana fa aiza le fahaizana hitovizany amin'le fitondram-panjakana rwandais raha oharina fitondram-panjakana malagasy tsy hita zany zay fahavononana zay fa ohatrany hoe fahavononana resaka fotsiny fa eo amin'ny asa araka ny teneniko hoe yak le résultat qui compte ny ainatsika eto ihany inge ny ainatsika eto zany tokony efa mba hoe tena building mazava tsara tsy resaka circulation milamina ny jiro efa mba tsy fantatro tsika mba mavaolana any amin'ny resaka nucléaire ve zany amin'ny resaka charbon any atsimo ny tena développena tsara be da be ny zavatra azo atao ary be da be ny tena olana manko ny zavatra misy tonga mitondram-panjakana miteny hoe misy man'izao raha fijeriko an'ireny olana investissement reny tonga eto amintsika reny tsisy fahavononana hoe mba par diplomatie fotsiny izy de tonga fa raha ny zavatra eniny sy mifampatokisana azony tsy mazoto izy sy mifahitany an'le climat ankapobeny tsy mazoto izy de investisy reto fa question de diplomatique izy de mba andao inona ry androany raha saina raha toka mame afatra ianao na teny foy an'ilay fitondram-panjakana zay inona fa manaraka an'izao fampalalam-bavao zao inona ny afatra inona ny teboka tokony atao lara-pamena raha toka tiana ny amany zany olany ataontsika hoe jiro rano eto Madagasikara ankehitriny zay raha ny resaka jiro rano fotsiny no resahana satria raha ny tena maro ny zavatra be da be ny resaka tsy anasa be da be ny resaka tsy fahasalamana be da be ny maty amin'ny fahantrana be da be ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny resaka lalana zay ny fiainatsika lalandrany ny zavatra toy ny fiainatsika mihitsy zany fa raha resaka ny jiro rano fotsiny be da be ny teknôlôjia misy amin'izao fotoana zao ary be da be ny orinasa manana an'izay fahafahana amerina n'io resaka rano io na resaka jiro satria amiko ny orinasa ohatran'ny jirama zany orinasa zany mahafantatra hoe misy renouvellement na matériel tokony ataotsika misy investissement tokony atao de anefa araka ny tenentsika hoe feno ny isa taona tsy maintsy misy foana subventionnena ndray hony vola avy any amin'ny banque mondiale ndray hony vola avy any amin'izao ndray hony namena ny jirama efa tsy tafavoaka fe izy indray mandeha de mbola toizinao impito imbalo de tsy voavaha foana le olana zany hoe tsisy olana mivahana mihitsy any tao fa hoe rehefa azo iny vola iny de tsy fantatra namakaizy raha malala ny zavatra misy hatram'izao aloha de mbola tsisy ny jiro zany ka amiko raha tena misy ny fahavononana raha tena misy ny fahavononana satria mila mamerina zany atao hoe fampatokisana zany satria tsy misy zany fampatokisana zany na eo amin'ny mpitondra fanjakana miteny aminay vahoaka amin'izao fotoana zao satria tadidio fa miteny aminay izy de zavatra teneny tsy mifanaraka akory amin'le zavatra hita telo taona efa taona théorie mbola raha malala ihany ka zay zavatra zay ny tokony apetraka tsara mila mamerina zay fampatokisana zay tsika ary voalohany indrindra koa mila mametraka tsara n'izany stratégie zany be da be ny olona manam-pahaizana eto amin'ity firenena ty afaka mamahany olana io fa tena vao le olana fa raha ny fijery anazy tsy ny fahamahana olana mihitsy ny nataon'ny fitondram-panjakana
Ankasitrany ianao Andriamato Danira Koutson tao anatin'izay fanazavana sy famakafakana makasika ny olana famatsiana herinaratra eto Madagasikara zay. Fa ambany ny tany fihainoana ny fitondram-panjakana ny sosikevitra avy amin'ireo fraisa mompirenena araka ny songadina nandritra ny tatitra ny fivoriam-be izay nataon'ny fraisa mompirenena androany. Fitsirihana sy tolokevitra natsarana ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena no antom-pisin'ireo fraisa mompirenena ireo ny fanazavana saingy misy ireo ministera manakatom-baravarana ao anatin'izay fitiny kolona. Mitombo isan'andro ireo firaisamom-pirenena eto amin'ny firenena hono teo anivonivovonana roy. Izy ireo izay manome tolokevitra mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankabeny ho an'ny fitondram-panjakana no antom-pisiny. Manomboka amin'ny sehatra ny fanabeazana, ny tontolo iainana, hatrany amin'ny fanaraha-maso ny fangaraharahan'ny fanjakana ary ny zotra-pifidianana no isan'ny anaovana izany fitsirina izany. Malaina amin'ny fandraisana ireo tolokevitra avy eo amin'ny firaisamom-pirenena ireo ankilan'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana voaray. Songadina aloha zany dia hoe na eo ary ny fandraisana ndraikitra ny firaisamom-pirenena malagasy ny fanaovana fitsirihana, ny fanaovana sosikevitra eo amin'ray sehatra isan-karazany dia miankina be dia be io amin'ny fahafahan'ny gouvernemanta misokatra amin'ilay sosikevitra sy ilay fifanakalozana. Dia indraindray miankina ihany koa amin'ilay tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera tsirairay avy zany ilay izy misy ny ministera misokatra bebe kokoa sy mampandray anjara bebe kokoa. Ohatra ny hoe ny jongo sy ny toe-karena manga dia mola azona vokatra tsaratsara kokoa zany amin'ilay fandraisana andraikitra anivon'ny firaisamom-pirenena malagasy. Misy ireo ministera mety mbola sy tena mahita n'ilay mahatsara n'ilay fomba fandraisana andraikitra dia miadana bebe kokoa zany nefa antenaina zany hoe hisy firisony zay raha tsy tenentsika ohatra n'izao ny resaka fitsinjaram-pahefana. Ankoatra izay faniliana ataon'ny fahefanam-panatanteraka izay, zarana mandray tolokevitra izany ihany koa ireo solombavambahoaka tao anatin'ny taona maro. Andrasana manoloana izany ny fiovan'ny fomba fiasan'ireo solombavambahoaka vaovao sy ny fisokafan'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajina. Ambany dia ambany ny tany fihainoana ireo mpitondra fanjakana zany andreo sosikevitra izay heverina tokony anatsarana ny fitantanana. Ny jiro sy ny rano io ohatrany isa-taona zao tsika tao anatin'ny taona fanesy zay dia manome subvention na ataoko hoe vola ny jirama foana voatokana ao anatin'ny teti-bola. Dia ny jirama koa nefany mbola misy trosatrony koa na ataoko hoe findramam-bola ataony hoentina anatsarana ny vola entina mahantanteraka n'ilay fanomezana tolotra amin'ny resaka jiro sy ny rano eto Madagasikara. Nefa tsika olom-pirenena amin'izao fotoana izao mitombo foana ny fahatapahan-jiro, mitombo foana ny fahatapahan-drano izy ary ny fifanakaloza-kevitra momba ny resaka teti-bola sy ny momba fitatahana ny fiainan'ny ny fitondrana anankiray isan'ny sosikevitra ao anatin'izay. Dia io araka ny resako teo hoe arakaraka ny sehatra ilay izy, misy ny sehatra misokatra bebe kokoa amin'izay sosikevitra sy fanakalozan-kevitra sy amin'ny resaka fangararahana izay. Tontosa androany tetsy amin'ny foibe roy ny Ambatonakanga manoloana izany ny fivoriam-be niraisana ireo firaisamom-pirenena maro. Natolotra nandritra izany ny tatitry ny asa vitan'ireo firaisamom-pirenena tamin'ny taona 2024 iny izay misehatra amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena. Dia izay ihany koa no entintsika miseny vetivety ao anaty doka fohy, aza misaraka aminay ary. C'est l'avenir de la guerre des drones. Je tais-toi. Non, je déteste les enfants. Reviens avec Messi. Du 10 au 31 octobre, ajoutez seulement 10 milliards à votre réabonnement actuel et bénéficiez du bouquet supérieur. Si vous êtes abonné à l'offre Access, ajoutez 10 milliards à votre réabonnement et bénéficiez de l'offre Évasion pendant 30 jours. Pour les abonnés Évasion ou Access Plus, ajoutez 10 milliards et profitez de tout Canal Plus pendant 30 jours. Vava farany mbola mitoy ny Zarakado. Zarakado amin'ny telma fiainam-bidy goavana amin'ny smartphone filin sy ireo finday telma maro afako sy izany ihany amin'ny bonus isorofena amin'ny fotoana rehetra. Ifandraisanao amin'ireo akaiky anao araroty aingana fa tsy misy obsti hatramin'ny 1 amin'ny 30 oktobra ihany. Hitanao eny amin'ny telma shop akaiky anao.
Le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Mamena ny arabatra ny tonga lasia tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Isan'ny taratsika izay natelany solombavam-bahoaka Irmara ao Atsimon-drano ho azy samirery ny fizarana ireo lampadaire solaire miisa 700 avy amin'ny siady teo aloha. Voahirika tsy ho isan'ny comité de réception ny solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana Fraisakina izay nilaza ny tsy anaiky manoloana ny raharaha. Ny tenan'izay nanamafy fa kajy politika maloto trano no mbaiko ireo olona fitondrana ankehitriny indrindra katoko izao fividianan'izao fanadihadiana. Tsy tafiditra tao anatin'ny comité de réception n'ireo lampadaire solaire 700 avy amin'ny siady anjarana Atsimon-drano nandritra ny fotoam-piasan'ny solombavam-bahoaka teo aloha. Ny solombavam-bahoaka ny vovonana Fraisakina ankehitriny mariky ny tsy fitohizan-draha-panjakana sy ny amin'ny maha-solombavam-bahoaka amperinasa azy. Mampametra-panontaniana hoy ny solombavam-bahoaka ny nahasahian'ny solombavam-bahoaka Irmara Nangeza ary nizarany fitaovana samirery. Za moa tsy nahafantatra an'ilay zany fa ny chef de district ny teny any tamin'ny fotoana hoe misy siady jiro lampadaire 700 isa ny tokony ho izy ho livrena ato dia miantso anao. Ny andry tsy nisy fetsona fa nitako teny amin'ny Facebook dia le député namako anankiray efa mizara an'le izy dia niakao amin'ny chef de district nanontany hono monsieur le chef de district le jiro niteneninao le lampadaire ve aiza le izy efa livré ve eno izy izy dia aiza hoa dia any amin'le député anankiray izy ny livrena any dia eo zany tiako tenenina hoe efa tsy lanjo le député telo za zao ny député eto dia tokony misy fitohizany ny asa dia tsy natsona zany anatrika an'le fahatongavan'ny letana fa tonga dia any antranon'le député anankiray dia eo zany ny tiako tenenina hoe zavatra tsy mety ohatr'izany fomba fiasa mila mangarahara anankiroa tsika ny député eto fa tsy enao rery dia tsy tokony hoe atao an'izany hoe enao ny député miaraka amin'ny fitondrana dia izay tiana atao dia atao fa mba arahana le procédure. Isan'ny endrika tsy fanarahan-dalàna fanaon'ny mpiara-miasa amin'ny fitondrana ankehitriny ny toy izao. Tazana miray tsy kombakomba anatin'izay ihany koa ny solon-tena-mpanjakany ny fotony, hoy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana Fraisakina ao Atsimon-drano. Fomba fanao politika maloto mahazo vahana, indrindra anatin'ny fotoam-pividianana hanodikodonana ny safidim-bahoaka ka tsy azo ekena. Tsy hoe député lany tamin'ny anaran'ny fitondrana dia anao izay tiany atao eto amin'ny district fa misy député koa eto ary za koa tsy manaiky an'izany anaovana zavatra tsy mangarahara zany, zavatra tsy manaraka ny lalàna tokony ho izy zany dia anaraka ny mampitandrina zany fa tokony anaraka ny procédure ary dia miteny anareo tompona andraikitra koa eo amin'ny district n'Antananarivo Atsimon-drano dia ataovy zay asanareo ataovy ampahitsiana ataovy manaraka ny lalàna satria eo nareo tsy amin'ny anaran'ny atoko fa mpiasam-bahoaka koa nareo mpiasam-panjakana dia zay tokony lalàna no ataonareo fa tsy hoe izy ny député amin'ny fitondrana dia rehefa tonga izy dia zay tiany atao no atao raha nireo procédure normale zany satria izay manko ny teniny hoe tsy nanao sinio anio ianao tsy tamin'ny mandahanao io tsy tamin'ny mandahako tsy nanao sinio fa za zao ny député amin'izao androko maha député anazy zao vao livrena le izy dia tokony manatrika an'le izy ao anatin'ny comité de réception zany dia zay koa le izy fa tsy hoe anao rery any le izy fa zavatra volam-bahoaka angeny ny fidianana an'io dia tsy fantatra tsony zany hoe zay marina ve no isany 700 marina ve safiry volam-bahoaka io dia tokony atao mangarahara le izy fa tsy hoe ianao no oeraoeranao an'le izy any satria pré-campagne zao. Ankoatran'ny fizarana koveta sy ny maro hafa, efa nataon'ny olon'ny fitondrana ankehitriny ihany koa ny fijapiana ireo karazana vatsy samihafa anaovana propagandin'ny kandidan'ny antokony, indrindra anatin'ny fampelezan-kevitra. Ny ariary izany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena
nampiasainy Andrajoelina anaovana fampielezan-kevitra mialoha amin'ny fotoana ny taona 2024 ny vatsitsinjo sy ny tosika fameno tany Anosy Anala sy Tanamba Manampotsy nitohy tamin'ny fifidianana solomavambahoaka ary izao ankatoko ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny fitaovana avy amin'ny siady indray no anaovan'ny solomavambahoaka kajikajy ampalaza ny antokony sy izay kandida-mpanjakana manerana ireo kaominina mandrafitra ny distrika Antsimondrano. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany teny Antanimena ny fanombohan'ny tetikasa fanomezana fampiofanana ho an'ireo mpandraharaha madinika salantsalany eto Madagasikara izay tarihany fivim-pamaha na ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy. Tanjona ny anamafisana ny fahaiza-manao sy ny trakefa an'ireo mpandraharaha avy amin'ny tohana arabola maherin'ny 8,50 sy 500 tapitrisa ariary avy amin'ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle ny Antsiprian'izay. Vola maherin'ny 8,50 sy 500 tapitrisa ariary no atolotry ny FMFP na ny Fonds Malgache de Formation Professionnelle ho an'ny fivim-pamaha na ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy amin'ny alalan'ny tetikasa entina mampiofanana ireo mpandraharaha madinika sy salatsalany eto Madagasikara. Ivelatra eo amin'ny sehatrasa misy azy ireo. Faritra misy 10 eto Madagasikara ny voakasika ity tetikasa ity ary odiny iaina manokana anatin'izany fiofanana izany ny fahaiza-mitantana, ny findramam-bola sy ny paikady entina mamatsy vola amin'ny sehatry ny fandraharahana. Androany zany no fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fanofanana ireo orinasa madinika sy salatsalany amin'ny fomba findramana vola any amin'ny banky entina amatsiana ny tetikasany sy ny asan'ny orinasany. Zany hoe formation en inclusion financière sy éducation financière ilay izy. Dia zay fitaizahana zay zay kolotsaina masa mindram-bola mahay mitantana ary mamerim-bola zay no votoatin'ity fanofanana ity. Tantsorika lehibe ho fampivoarana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ireo mpiasa malagasy no mahatonga ny FMFP manome vola hoentina miofana tahaka izao hoy ny tale jeneraly ny Androany. Ray ao anatin'ny folo ny natao Androany satria efa nisy projet takitony zany anankisivy natao tamin'ity taona ity ary vola latsaka kely ny enina lafitrisa ariary na 6 milliards d'ariary no omen'ny FMFP aveko indray omen'ny FMFP anaovana formation takitony. Ny anjara asanay moa zany association reconnue d'utilité publique ny anjara asanay moa zany dia manome vola ho an'izay mavitsika anao ampiakatra ny trakefan'ny mpiasany na ao anatin'ny sehatra ara-dalàna na ny ao ivelany. Zay zany ny tanjony. Efa mandidina ny 2,7 miliara ariary hatreto ny vola nomen'ny FMFP teo amin'izay fanomezana fampiofanana ny mpiasa malagasy tamin'ny alalan'ireo tetikasa maro samihafa. Nanatanteraka varavarana misokatra ny ONG Saramba initiative atao Toliara ny sabotsy lasa teo ahafahana mampafantatra ny olona rehetra ny tolotra entin'izy ireo. Ny ONG izay efa misandrahaka amin'ny faritra maro ary manana ny foibeny ihany koa ao Toliara. Kolo Toliara. Ny asabotsy faha 20 ny volana Oktobra lasa teo dia nanatanteraka varavarana misokatra ny ONG Saramba initiative eto Toliara ahafahany mampafantatra ny servisy sy ny tolotra ary ny fiarah-miasa azon'izy ireo atao amin'ny tanora na lehilahy, vehivavy, olona manana fahasembanana. Teto dia nanambara izy ireo fa ny resaka fanohanana ny tanora tsy ankanavaka amin'ny lafin'ny fandraharahana no tena imasony raha ny fanazavana. Nanokatra varavara zakay satria no maro tsy mahay ty service programa sy ty offre misy amin'ny Saramba initiative toa maro koa ty te-fantatry amin'ny Saramba initiative sy no service Saramba initiative zay tanora, lehilahy, apela sy olo manafahasembana izay maniry te handraharahana zay sy hisehatra amin'izay resaky fandraharahana zay satria moa ny Saramba initiative dia ONG tarina tanora apela izay miaro ny zon'olombelo sy tontolo iaina ka mampiaty sy manome fahaleovan-tena ara-toekarena sy ara-pahaleovan-tena ara-drala ho an'ity tanora, lehilahy, olo manafahasembana sy apela Toliara koa sy amin'ny faritra maromaro Madagasikara.
izao varavarana misokatra izao moa dia ao anatiny tetika sasid izay vatsian'ny vondrona eropeanina vola raha ny fanazavana hatrany. Izao porte ouverte nataona izao moa zany dia amin'ny cadre-ny projet SID izay tariny PPI sy les centres izay toanany vondrona eropeanina ka akasana androzy feno hoe manome fatokisa feno any saramba initiative na fansaramba initiative manatanteraka izao hetsiky fampafatara saramba initiative ty service-ny ty programme-ny sy ty offre ataon'izay isan'ny saramba initiative afany saramba initiative avao izy farany manatanteraka an'izay appui na accompagnement na porteur de projet na incubation d'entreprise izay amin'ny fatratory areny koa mba ho maro ty tanora mamoronasa dia mba ho maro koa ty tanora mananasa zany. Araka izany dia misokatra ho an'ny tanora rehetra tia hanangana ny orinasany ny ONG Saramba Initiative ary vonina ihany koa izy ireo hanampy sy hanosika ireo tanora tia andraharaha. Ny Saramba Initiative izay ONG efa misandraka amin'ny faritra maro eto Madagasikara ary manana ny foibeny eto Toliara. Ijanona ny Toliara izay hatrany isika notokana nandroany tany an-toerana ny tsangam-bato manamafy ny firaisan-kina sy ny fifanohana ny foko Masikoro izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana Masikoro mifanohana eo anivon'ny fikambanana Masikoro Arivolahy. Bonhomme Maëlysée. Diabe mamakivaky ny tanàna hetsika ara-kolotsaina mampiavaky ny foko Masikoro no nentin'ny fikambanana Masikoro mifanoha notron'ny fikambanana Masikoro Arivolahy nanamarika ny fanokanana ny tsangambato ny fikambanana Masikoro mifanoha androany. Izao tsangambato izao no medika fa velona ny fikambanana raha ny fanazavana ary vonina ifanoha amin'ny fampandrosoana ny samy Masikoro. Tsy midako eto fa tsy miady sagnatria an'izay na tsy misaraka fa mitambatsy raiky ny mami sy ny fima fa ny domaine d'action sy ny fihetsehana atao hoe ny voromahery ny vondrona ny fampiantso hoentina manosika sy manandraravo nataontsika hoe fikambanana ny Masikoro atao ifanohanana amin'ny lafiny rehetra dia vonona ny mami Masikoro mifanoha hifanoha atao agnatin'ny sa membre ary hifanoha ihany koa amin'ny malagasy rehetra tsy vaky volo zay ato amin'ny faritra tsy mandrefana sy manerana Madagasikara ary maneran-tany ihany koa satria tsy ndriako eto fa ny zanakam-pelezana dia fa misy ary andala-piforonana amin'izao fotoana zao maneran-tany zay misy ny malagasy Masikoro. Maro ireo hetsika ataony fikambanana Masikoro mifanoha izay miompana amin'ny asa sosialy sy fampandrosoana ny mponina ato amin'ny faritra atsimo andrefana. Voalohany ny eo amin'ny lafin'ny fampianarana teny vahiny. Misy moa zany ny fampianarana teny japonais, atsoatso moa zany droit avao ny fampianarana teny chinois satria mibu hoe ny mpikamba mba manana serasera ahafahany miditra amin'ny tsenan'asa. Faharoa hoe misy koa moa zany miasa ho atao mikasiky ny resaky fahasalamana. Misy zany atoato ny projet fijotsoa isaky ny commune mety anday ireo namana dokotera Masikoro amin'ny resaky fitsaboana. Eo koa moa zany ny mety hoe fizarana jiro satria aminay ambanivohitra agny maro ny tsisy jiro. Eo koa moa ny resaky fandriampahalemana fanamafisana ny fampitaovana ny dinabe. Miantso ny Masikoro rehetra na eto an-toerana na any ivelany ny eo anivon'ny fikambanana Masikoro mifanoha mba hanatevin-daharana azy ireo hampandroso ny foko Masikoro sy ny faritra atsimo andrefana. Maro ny foto-drafitrasa vita tamin'ny alalany hamana ny asa maharitra ho an'Antananarivo iarana amin'ny kandidata Ina Razafinjoelina tao anatiny 2 herinandro. Maro ireo tanora nahazo asa ary mbola mitohy sy hahenika ny boriboritany enina eto andrenivohitra makasika izay Gaëtan Andriatsilavo. Tao anatin'ny 2 herinandro jiro manazava tanàna sy elakelan-trano misy 700 no napetraka tany amin'ny fokotany misy 12. Lavadrano misy 7 no lavahana, anampianam-ponina amin'ny olan'ny rano, lakan-drano valy no nosikirina sy ny diofina.
nisy ihany koa ny fanamboarana lalan-kely sy tetezana tsy natao mba ny-javatra ny fanabeazana sekoly tsy miankana misy atelo no novatsiana ordinateur portable ho fitariana ny ankizy amin'ny fianarana informatika tafatsangana ny faravohitra ny votoerana ho an'ny tanora anomezana fanofanana amina sehatra maro efa misy ordinateur portable misy 100 miaraka amin'ny connexion internet zava-dehibe zany hoe ireo mpisitraka ary mitoetra fa tsy mandalo ankoatr'izay sady manome asa no manatsara endrika ny tanàna ihany koa ary mampianatra betsaka ihany dia anahana sy bevovolana tantara ty efa ela be tsy mba nahita zay ny olona nana fa any ivelany ihany mianina ho nihititra dianana zao nefa zao mahita fa tonga mitetety aminay mihitsy manao zavatra ny an'ny sasatra manao zavatra aleo aloha zay olany vao manao zavatra ka tsy aleo aloha zay mba hitany zavatra vita zay zavatra fantatra zay zao fantatra zao misy zavatra mijoro ty aminay zay tena tambany avotany tsara menina dia saorana be dia be atao taina zafonjena mikarakara sy nanamboatra ny ranosotrona ity dia mba dingana efa sotra toerana misy izy dia mbola antenana itony fiarahana ny asa dia saotra tokoa sady manome asa no manatsara ny endriky ny tanàna no mampianatra ny asa maharitra ho an'Antananarivo izay mbola itoy tsy hijanona eo mbola itoy amina sehatra hafa sy ahenika ny boriboritany inona eto Antananarivo renivohitra ny asa maharitra ho an'Antananarivo iarana amin'ny kandidata inona Razafinjoelina miazakazaka manokana makany amin'ireo mpisehatra amin'ny fambolena sy fiompiana no ivitoerana fampindramam-bola madinika amin'izao fotoana izao ankoatra ny fitadiavana fiarah-miasa amin'ny fampivilana fitaovam-pamokarana antony fiarah-miasa amina vondrona goavany iray misehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana maro ny tantsoroka entiny izy ireo ny mpisehatra hatramin'ny resaka fampiasana sy fitantanam-bola ankehitriny fanampanazavana ataontsika hoe à 80% oui manana etaeta ny tantsafa fa ny olana fotsiny hoe araka ndraisantsika teo mila renforcer na les compétences resaka zao tsika teo hoe business plan tsy hainy tantsaha zany zahay mihitsy no hanampy andreo hanao an'ilay business plan mba aprisika an'zareo ampiasa vola ampitombo ny fond miasa ampitombo ny fitaovana miasa mba ampitombo ny vokatra amin'ny resaka fiompiana sy ny fambolena ny tanzana-bola par rapport ny temps zay misy amin'izao dia dans le cadre d'un partenariat zany mihena 8 à 10% ny tanzana-bola trangam-piarahamonina vetivety mady voatifitry ny jiolahy teo amin'ny lohan'ilay ramatoa 3 amin'ny 20 taona mpivarotra ao bazary kely monina ao Tanambao voalohany nandritra ny fodinany araka tamin'ny mpanampiny izy ireo no notsenainy ny jiolahy tsy lavitra ny vavahady ka lasa tamin'izany ihany koa ny lelavola mitetina 4 tapitrisa ariary Elinora Zafimanana Kolotoa Masina Renim-pianakaviana 17 taona mpivarotra kojakoja ao bazary kely amontsy fodina ho maly tokony teo amin'ny 10 ora sasany arivo no notsenainy ireo olon-dratsy tsy lavitra ny toeram-ponena ny teto Tanambao 1 voatifitra teo amin'ny faritry ny lohany ity ramatoa ity ka tsy avotra intsony ny ainy na dia ny alana nenina azy tany bazary zay dia niatsena tany ambany tany bazary ambany dia vidy lainso zay aloha dia avy mividy vily kely tary avelany arabe dia avy miverina taty bazary lalana dia nandeha tamin'iny prime manoatra zao dia zay moa tsy nijery taty fa ty koa sady lalana lalana ary dia tsy nijery teto zay dia nandeha zay dia iny le rainy tonga dia nandonana tamin'ny sinisy vivole iny le izy dia mipitika be dia le ray zany efa nianjany le vola pitika fotsiny dia madama mbola andeha anakanoatra zay le rainy tondra vola tonga dia nitifira anaty arina miaraka amin'ny legioma tonga dia tsy nisary tava zareo fa tsy tonga dia nidomy fotsiny dia tsy tsikaritsaako tsoa fa le lokona moto fotsiny vivole sinisy ty sorikako ty ny tsy zakako zany zay tsisy naratsy fa ty fotsiny le tafo mipitiako ary mbola atsy asainy afa kely sisa nitsofoka ny vavady lalapasika amin'io mangingina be tao anatin'ny segondra vitsy no nitrangany ireo rehetra voalaza ny olona nanatry maso ireo na ny tao an-trano azy tsy nisy azo natao afa-tsy ny famonjena aingana n'ilay ramatoa lasan'ireo jiolahy ny lelavola mitentina 4 tapitrisa ariary na fenina tao anaty arona misy legioma teo ambaravarana zay dia zay mamoketana dia nay nisy paso mivoaka tonga dia vainay varavarana dia jerena izy efa nitsipaka bery amin'ny sisy tamboho
dia zalava tonga efa tsy tazanay fa tsy tanay tsolo nanty fianafy efa lasa nitsoaka izy efa moto sisa nitazanay iny fa moto violia dia nanakoroa tonga dia niakatra moa ny anankiray fa lasa nandeha sel moto ankiray dia le avy aty afara zany izy tonga dia lasa nandeha fotsiny fa le tao le nanaraka zareo avy afara nanaka le vola sy le entana rehetrarehetra tao anatin'le bazara telo lary zareo dia le ray nandeha sel avy aty afara zareo dia le anako le bandy akoroa nitondra nanao double avy aty amin'ny devant zareo dia le avy aty amin'ny devant nandona nitikatra satria ty tao alohany dia voadona tikatra dia latsaka le vola dia le avy afara zareo nitaty an'le vola latsaka dia le madama mbola nahita le olona nitondra le vola sy le anina dia nanakana izay natonga azy voatifitra tsisy nahatsy vonjeo tsonga tonga dia samy namonjy ainjany fotsiny dia fa lasa ry zalava nahatsy vonjeo fa lasa n'olona ny andan'olona madame Géline le ray tsy tazana tsony le ray nandeha mafy be dia tsy tazana tsony hoe inona ny loko moa ny olona koa masy zavorovory tsokana kazo niny an-tanam-body eo iny zareo izay ngambany ray ihany tena mipoaka mihitsy le izy ka le sisy lakoron'olona izy nitsipaka mihitsy indray mandeha ihany izy nipoaka amin'ny basy le madama sisa nitanay nitsitra be fa zalahy efa lasa nitsoaka efa iny amin'ny arabe efa mitsofoka amin'ny lalam-pasika izy zay vao hitanay ray nefa efa tsy possible tsony ho azy tsony izy satria izy efa tena lasa lavitra ny olona tsisy nasana nakana satria izy manambana basy. Isan'ny mitandrina mafy manoloana ny tsy fandriam-pahalemana eto Tomasy ny ireto fianakaviana ireto ovaovaina ohatra ny lalana fodiana isan'andro afenina ao anaty zavatra hafa tsy misy hamantaran'ny olona azy ny vola voangona isan'andro kinanjo mbola araka ireo olon-dratsy hatrany. Ao anatin'izay tranga mpiara-monina izay hatrany trano maro teo ampitany hôpitaly mahabibo mahajanga no nyrehatra nitolakandro teo tokony tamin'iray ora latsaka mpamonjy vona avy eny amin'ny serana mpiara-manidina no nandrasana amon'ny afo tranga izay nampitaraina ny mponina maro ihany koa ireo nanararoatra naka ny entana sy ny volan'olona nandritra ny fifanomezan-tanana fanampanazavana. Dia amin'ny misy dépôny point zany lazaindreo ono dia napiretiny tsy akiny le briquet somsomainy napiretiny éponge natsipiny am'le éponge amin'ny sisiny amin'ny éponge tary dia nirehetra am'izay nazo amin'ny karany ao am'izay dia nirehetra izy nifindra nefa taty mbola tsisy afo mihitsy zany taty fa le nisatsany magnaboaky enta mangalatsy fa tsy hoe handrobaka anao vao maika tiany zany raha tragnon'olo ma eo satria hangalarany satria raha vao tsy ny may tragno tsy mahay mangalatsy izy tsy haiko izy tompony andraikitsy amin'ny fandrakana eto tsy haiko pompier miangavy anareo zay latsaka mera jiaby eo io zavatra tokony lehibe tokony ataonareo voalohany indrindra eta Majunga safia ino antony pompier trano firy zay hitako may tsisy manavotra tranon'olo may pompier nasekina foana iny foana ny mahita mabibo tamin'ny mimity eo nandeha pompier ntsika teto pompier ino arrosera jardin ro karaha eto jusqu'à eo même pas 50 mètres ino antony anakaramaina reo olo reo ao petsaka fotsiny mangala vola fandrakana. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ny Alety akasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma tompoko. Belma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.